Momba ny sehatry ny fananan-tany kosa Natomboka androany ny tetik'asa fampiofanana ireo tompon'andraikitra ny anivon'ny birao ny ifoton'ny fananan-tany mba hahafahana manatsara sy manatevina ny traik'efa sy mba ho fanatsarana ny fomba fiasa ny anivon'ireo birao ifoton'ny fananan-tany ihany koa. Fanadadiana mahakasika an'izay no entin'ny roa tsiraikotiny iray ny amin'ny sarin'ny mamy Rasamoely. Anisan'ny olana izay manomboka mahenika ny faritra manontolo eto toerana ankehitriny ny fananan-tany ary betsaka ireo mponina no mitaraina noho ny fisian'ny ady momba io fananan-tany io. Anisan'ireo nomena andraikitra ny sanany momba ny fanomezana ny titra ny tany sy ny kadasitry ny tany ny birao ifotony momba ny fananan-tany. Atreo ihany anefa ny asa sahan'ny BIF ary isan'ny miteraka olana indrindra ny famoahana ireny karazana taratasy tany ireny. Isan'ny olana izay tena sedrainy eny amin'ny anivon'ny birao ifoton'ny fananan-tany ny tsy fahatombanany ireny fitaovana izay entina miasa zany ao fanatanterahana ny asa. Araka ny efa fantatritsika moa manana ny sahan'asany manokana mihitsy ny birao ifoton'ny fananan-tany izay voalazan'ny lalàna mihitsy hoe ireo tany tsy vita borina, tsy vita kadasitra nefa misy fanamaintisamolaly. Ireny sahan'asa ireny anefa dia tokony faritra mazava ao anatina saritany ilay antsointsika hoe plof. Ilay saritany maneho ny satatany rehetra misy ao amin'ilay faritra. Eo ny tsy fahatombanan'izay dia teraka ny olana misy ny tany tsy tokony amoahana karatany intsony fa tany efa vita titra, efa vita kadasitra ohatra dia tafatsindry na tsy timombana ny fisian'ny reny plof reny dia lasa teraka izay olana izay. Eo ihany koa moa ny toebolan'ny commune zany amin'ny fampiodinana ny reny birao ifoton'ny fananan-tany reny satria tsy maintsy mila vinavinam-bola zany ny fanokafana azy ihany koa zakan'ny commune ve sa tsy zakany ary araka ny efa fantatritsika ihany koa fa ny akamaroan'izy ireny dia atao anatin'ny fotoana izay nisin'ny famatsim-bola zany no ny sokafany no ny lasa ny mpamatsy vola dia misy ny birao ifoton'ny fananan-tany izay tena hoe tsy zarizary tsy voahodin'ny commune intsony ny fampandehanana ny asan'ny birao ifoton'ny fananan-tany. Anisan'ny vahaolana izay napetraka ho an'ny birao ifoton'ny fananan-tany ny atrik'asa izay natomboka androany ary aharitra 2 andro mba hahafahana mampiofana ireo tompon'andraikitra ifotony ifanaraka amin'ny lalàna misy. Isan'ny vahaolana iray ihany koa ny fametrahana birao manokana isaky ny farim-piadidiana ary efa misy 7 izy ireo izao no mifandray amin'ny birao ifoton'ny fananan-tany ka ny anjara asan'izy ireo dia ny fanomezam-baovao ny foibe momba an'ireo tany efa vita karatany hialana ny olana mampifanditra ny olona ankehitriny.